Mahakasika ny toe-karena indray kosa no raisin'ny ministra ny toe-karena sy ny tetim-pivoarana teny amin'ny birao fiasany teny Anosomaly ny administrateur ny banky iray isam-pirenena fihaonana izay noresahana ny fiara-miasan'ny Madagasikara amin'izareo avy eo anivon'ny banky iray isam-pirenena. Tafiditra amin'ny fanomanana io fivoriana fanoan'ny banky iraisam-pirenena isan-taona io ny dinika ny arahan'ny ministra ny toe-karena sy ny tetim-pivoarana ny jeneraly Erlanto Ravelo Arson sy Andriamatoa Agapito Mendes, administrateur ny banky iraisam-pirenena. Ny banky iraisam-pirenena izay ho mpandalinana amin'ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara. Raha ny fantatra taorian'ny fihaonana dia tetikasa 7 izay samy miompana amin'ny ady amin'ny fahantrana no vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola. Tetikasa 5 no andalana amin'izao fotoana izao ny fandrafetana azy. Ao anatin'izany ny tetikasa PIC Pôle intégré de croissance, ny tetikasa faharoa momba ny fisorohana ny sida, ny tetikasa izay mitotaly hatrany amin'ny 3,7 tapitrisa dolara amerikanina. Zavatra efa azo antoka dia ny l'appui budgétaire voalazantsika na ny communiqué izay eo amin'ny 45 millions de dollars moa izy ary verina fahalohany farany taona dia ho azo voalohany tsy misy conditionnalité firy fa efa dinina teo moa zany efa ny zavatra nitakinjareo moa fa vita daholo dia io ny zavatra andradraitsika. Misy ihany koa ny financement ny projet ny Banque mondiale anaky 7 izay mandeha tsara. Ny chiffre moa zany hitatsika anatin'ny communiqué any ary farany andrasatsika à moyen terme ny bolongambola eo amin'ny firme 450 millions de dollars izay efa vonona ihany koa ny fanomanana rehetrarehetra. Ny volana oktobra ho avy izao no anatanterahana fivoriana isan-taona ny banky iraisam-pirenena. Ho an'ny Madagasikara dia ministry ny toe-karena sy ny tetim-pivoarana sy ny gouvernora ny banky iraisam-pirenena eto amintsika ary ny solotena amin'ny fivorian'ny banky iraisam-pirenena amin'ny oktobra.